Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous présente Nivavo. Tsy mitovy ny hevitra eo amin'ny ministry ny fitaterana sy ny filohan'ny filan-kevi-pitantana ny kompania Madagascar Airlines teo aloha mahakasika ny fanarenana ny Air Madagascar. Efa manontonany maro ny orinasa no misedra olana noho ny trosa ka tsy maintsy nambidinina ny Madagascar Airlines hoy ny ankilany. Namaly izay avy hatrany ny andaniny nandritra ny fionana tamin'ny mpiasan'ny Air Madagascar androany. Ny resaka anohanana no entin'ny Rosia ho fitaovam-piadiana mba amparefo an'i Ukraine sy ny firenena maro tahaka ny aty Afrika. Araka ny faniohan-kevitra navoaka ny delegasion'ny vondrona Europiana eto Madagascar. Manoloana io nandray fepetra momba ny fahampiana ara-tsakafo ny vondrona Europiana. Manamafy hatrany anatanterahana ny fikonan-doha amin'ny pirenena ny antoko-panohitra amin'izao fotoana. Isan'ny anizingizinana izy ireo ny tokony irosona amin'izay ny fanomanana ny fividianana ny taona 3 nanamafy ankilan'ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-panohina ny fitondrana fa tsy tokony hisy intsony ny fambolena korontana amin'izao fotoana izao. Nroso tamin'ny fandorany ireo zava-mahadomelona 7 gony sary natao amin'ny Serana-tsambo ny Toamasina ny volana Novambra lasa teo. Ampitandro ny filaminana tany an-toerana amin'izao fotoana. Lehilahy iray no nahiditra amponja vonjomaika manoloana ity raharaha ity raha toka amin'itony ny asa fikarohan'ireo voarory avy. Vonona nampy an'i Ukraine hamahana ny saka no amin'ny Serana-tsambo ny d'Odessa ankehitriny la Frantsa. Antapitrisany taona ny varim-bazaha vao ageja anatin'ity Serana-tsambo ity hatramin'ny Ziniady any an-toerana. Ny antsiprian'izay. Manatitra ny araba tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tena ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy asaiko hampanajana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mandry andriranantsy ny vahoaka amin'izao fotoana manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana miseho amin'ny endriny maro. Tsikaritra eny amin'ny fiarahamonina ihany koa ny fahazoany fankahalahana amin'ny samy malagasy ny herisetra vahana manoloana ireo miandrandra vahaolana sy anjo fanairana amin'ny fanjakana ny ponina ny tsy fandriam-pahalemana izay isan'ny sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mianta randrianay vo. Ny fiandohan'ny volana Jona teo, nisy ankizy 17 taona iray hatratrana nanolana zaza 8 taona tany Vohimara. Tamin'ity herinandro ity, zaza 3 mianadahy no nisy nakakeriny tao Ankorika Ambatondrazaka. Lehilahy iray no hita faty teo amoron-dranomasina Andaboy Antoliara, mifatotra tady ny tanany sy ny voziny. Tany amin'ny distrika Amboasary Atsimo, dahalo misy 20 teo eo no nanafika ny fokontany Ampilira, komina Tranimaro, ary enina tamin'ireo lavim-pitandro filaminana. Ampany tranga fisehoany tsy fandriam-pahalemana arahana herisetra mety miafara amin'ny famonoana feno abibiana miseho amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy ireo. Amin'izao fotoana izao, mandry andriranantsy ny vahoaka manoloana ny fitombon'ny tranga tsy fandriam-pahalemana ireo. Tsy mbola mazavatra eto ny antony sy ny ambadika ireo zava-mitranga ireo. Misy tamin'ny tranga samihafa no tsy fahita firy. Maro tamin'izy ireo no ahitana endrika feno abibiana izay miseho eny amin'ny fiarahamonina tsotra izao. Mampametra-panontaniana ny mety ho ambadika izao herisetra amin'ny endriny maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina izay. Inona no antony? Fantrana ve? Fanakorontanana ve? Lesoka amin'ny tsy fampiana ara-kolona sy ara-pitaovana eo amin'ny mpitandro filaminana ve? Manome taratra ny farefony fanjakana misy ve? Lesoka amin'ny fanabeazana eto Madagasikara ve? Ny andraindray ny vahoaka manoloana ireo rehetra ireo dia nisy ny vokatra amin'ny fanadihadiana toto-sain'ny mpitandro filaminana sy ny fandraisana fepetra entitra manoloana ny toe-java-misy. Ny iverenan'ny fiarahamonina irindra hafa ny vahoaka iainam-pilaminana ny andraindray ny maro.
Fandroanina nandritra ny fionana tamin'ny ministry ny fitaterana noho ny fanazava ny rotonta mahakasika ny olana mpiasa ny Air Madagascar mangataka ny fandaminana manoloana disadisa amin'ny kompania mpitaterana eto Madagasikara araka izany ny syndicat ny mpiasa ny Air Madagascar. Rehefa avy nivoninaraka tamin'ny ministry izahay tanareo mpiasa ny Air Madagascar sy groupe Air Madagascar mihitsy moa zany teto dia nanapa-kevitra zay hoe aloha no fanambarana anankiray aloha zany ny angatahanay zany dia zao hoe ho an'ireo tompon'andraikitra Madagascar Airlines Air Madagascar tsara dia angatahanay mihitsy raha tsy mazava tsara daholo ny toetra raha dia oka mihitsy aloha tsy hisy ny faneriterena rehefa milamina ny raha dia hitantsika eo ny toyan'le izy zay tsy mpiasa ny Air Madagascar tsy migrevy ho ataonay hotoizanay foana ny exploitation fa kosa le resaka réorganisation vaovao re tompoko mangatahanay mandra-pazava ny toetra raha mba stand by aloha. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia tsy iza fandriamatoa Serge Zafimahova izay pahy toe-karena no mpandinika raharaham-pirenena ihany koa isan'ny vaovao misongadina ary miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana ny mahakasika ny fanarenana ny kompania mpitaterana nabakabaka Air Madagascar misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny PCA ny filohan'ny filakevim-pitantanana teo aloha moa zany sy ny minisitra amin'izao fotoana mahakasika an'izay fanarenana ny ity kompania mpitaterana nabakabaka malagasy ity miarabanao aloha tonga soa ato anatiny vaovaonkolo amin'ny tialy ity fanontaniako avy hatrany ao anatin'izay manahoana ny mahakasika an'ireo fomba fijery samihafa ireo. Miarabanao ary miaraban'ny mpiaino mikasika ny dossier Madagascar angamba ataoko hoe manahirana ilay izy satria tsy mitovy hevitra tokoa zany ny ministre Ranjatoela Roland sy ny vice-président ny conseil d'administration teo aloha Renard Kotomanga zay nanotry tena ho président conseil d'administration any Madagascar Airlines zay zany le fipetraky le izy. Ahoana moa fipetraky le olana amin'ny ankapobeny miainga izy io tamin'ny nanofana ny aéroplane Airbus ny Air Madagascar Alacro tamin'ny tetezamita dia rehefa avy eo zay rehetrarehetra zay napisy trosa teo amin'ny 80 millions de dollars zany Air Madagascar taty aoriana tsy le resaka leo fanroplanina fotsiny fa trosa ataontsika hoe maro lafo dia 80 millions de dollars zany le trosa tamin'izay fotoan'izay mifanaraka zany tsika fa hoe Air Austral ny ara-iasa amin'ny Air Madagascar dia Air Austral sy Air France zany mitambatra zany hoe ny tena nanana para be dia be tao amin'ny capitale zany dia Air Austral sy Air France mitambatra nanana majorité amin'ny capitale tao anatiny Air Madagascar zany hoe privatisation zany de facto ny Air Madagascar zany natao tamin'izay fotoan'izay. Nisy anefa le trosa 80 millions de dollars le trosa 80 millions de dollars io zaraina roa 40 millions de dollars ho an'ny Air Mad dia 40 millions de dollars ho an'ny Air Austral. Le 40 millions de dollars ho an'ny Air Mad lasitsika ny trosa vola 40 millions de dollars tany amin'ny Deutsche Bank tany Allemagne miaraka amin'ny garantie an'ny fanjakana malagasy. Neny Air Austral indray le 40 millions de dollars zay tokony nalohany lasa izy nindrambola tany amin'ny Knaps taty aoriana nefa Air Austral orinasa marary dia Air Austral zany hoe hiala ao amin'ny capitaleny Air Madagascar dia ny zavatra nataontsika io indray zany efa taty amin'le fanjakana ankehitriny zany ny zavatra natao le 40 millions de dollars le nitrosaina tany amin'ny Knaps Air Austral nandresantsika recapitalisena tao amin'ny Air Madagascar dia zay manome 43%. Manome 43% ny parany capital
hoe lasa amenany knapsa zany zany montage mikimaky zany a tsy mazava satria amin'io fotoana io Air Madagascar nalefa redressement judiciaire ndikan'izay zany hoe namorona zany tsika orinasa vaovao le vice-présidentny Air Madagascar zany namorona orinasa vaovao a zay natsona hoe Madagascar Airlines ny olana lehibe zany anatin'le izy aloha de tsotra nitrosany Madagascar koa nefa Air Madagascar koa amin'ny fotoana io manana trosa ao anatin'le trosa 80 millions de dollars sy ny karazany tao zany Air Madagascar koa nananany Air France trosa satria tsika zany le nanofa l'aéroplane Airbus Alacrou de ny trosatsika zany vis-à-vis ny Air France 20 millions de dollars zay zany le fipetraky le problema zany amin'ny akapobeny de akehitriny zany ny olana lehibe tsotra ny risque zany zao aty amin'ny partia malagasy satria rehefa le 40 millions de dollars zany rehefa nampidirina recapitalisena tato amin'ny Airmad de ny consolidena tao le izy ao anatin'ny capitalin'ny Air Madagascar de nidikan'izay Air Austral en plus zany anatin'le accord-ny zareo miala fotsiny fahazahoako azy zany manao rattrapage akehitriny les positions ny ministre ny transport akehitriny fitaterana na de tsy tahana zavary izy erovana ny tombontsoa malagasy Andriamatoa Saidra Zafimahova raha tsorona ao anatin'izay dia misy sary roa no miseho ary mitarika an'izay tsy fitovian-kevitra amin'izao fotoana ny voalohany moa zany dia ny hoe ny PCA teo aloha mitaky ny ametrahana ny ataontsika hoe ny Madagascar Airlines ankilan'izay ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro amin'izao fotoana manizingizana ny tokony ametrahana ny Air Madagascar moa zany ameloma maso indray io compagnie mpitaterana io raha ireo fomba fijery samihafa anankiroa ireo izy amin'izay no azo idira ny fitondram-panjakana sy ny azo idirana ho fanarenana ny compagnie mpitaterana amin'izao fotoana fahazahoako azy rehefa nieno tamin'ny fanazavanana meny de hoe io izy afaka amboarina nitrosany Airmad izy tamin'izy nanazava tamina aina manjery zay de afaka hoe ho 20 millions de dollars de le izy ane zany tsotra zay calcul ataony zay le calcul ataony zany hoe croisena zany le trosa ny knaps vis-à-vis ny Air Austral satria fantatry zareo hoe io mikimaky io tsy mitombony io satria afaka torinany na Air Austral na ro namorona Madagascar Airways amin'ny montage atao am'zareo satria miala tsiny fa manao mise en danger ny knaps le problème fahazahoako azy zany na de tsy manazava ary ministre ny transport ny tiany atao ho croiseny le trosa zany hoe le 40 millions de dollars ny 40 millions de dollars zany ny Air Austral vis-à-vis ny knaps ho croiseny am'le 20 millions de dollars zay ananany Air France amitsika am'izay fotoana zay zany lasa ny parti frantsay sy ny parti malagasy zany miresaka fa tsy hoe Air Austral sy Air France andaniny de hoe Airmad akilany fa efa miakatra sehatra politique io zany ny fijeriko an'io anao an'izay croisement na trosa zay am'izay fotoana zay zany 20 millions de dollars zany sisa ny trosa rehako manko tamin'ny fanazavany hoe io 20 millions raha trotsana 20 millions de dollars eny izy mora ihany ny anefanazy fa le montage zany forcément anao an'izay montage zay izy satria le fananganana ny Madagascar Airways Airlines zafady manao mise en danger ny knaps satria déséquilibré tateraka volan'ny knaps 40 millions de dollars be zao ny resahana fa tsy hoe vola kely fanontaniana petraka ao anatinao raha misy ny karazana politika azo aroso an'ny fitondram-panjakana indrindra ministera tompony andraikitra moa zany amin'izao fotoana ho fanarenana aingana nyty compagnie mpitaterana nabakabaka malagasy ity tokony ho aizany lalaka le atsika ao anatin'izay ny angamba zavatra tsotra ny mampalahelo any amin'io resaka Air Madagascar io maro angambany tsy mahafantatra fa ny cadre sy ny roplaniny Air Madagascar
namronana ny Air Mauritius tamin'ny fotoanandrony tamin'ny fironona zany io compagnie Air Mauritius io androany zany raha misy Air Mauritius dia satria ny Air Madagascar ny cadre sy ny roplantsika nampindramina tamin'ny Air Mauritius tamin'izany fotoana zany ny tiako resahana zany ny raha mbola vitsikely ohatran'io ny roplantsika ho sarotra amin'ny fandidiana ny compagnie aérienne ane tsy ampitovika akory amin'ny taxi brosy fa tovitovy amin'izay ihany ny principe raha ianao ne manana tôbila roa na telo fotsiny anaovanao taxi brosy tsy mitovy amin'ny olona manana tôbila roapolo ohatran'izay koa ny compagnie aérienne raha roa na telo fotsiny roplantsika tsy mitovy amin'ny olona manana roplanina 500 ny viabilité ny raha tsika zany ta viabiliser ny compagnie Air Madagascar tsy maintsy ampitombona ny flotte ny Air Madagascar manao ny vol internationaux ary manao ny vol régionaux raha ilaina dia manao ny vol national zany azadina nefa amin'izao fotoana zao par rapport amin'ny vol national natao taloha lasa vitsikely ane zao vol national hoe BDP zao raha raisitsika fotsiny zao ina tsy moatsinanana iny ny foanana daholo ny vol farafangana manakara mananjary foanana daholo dia amin'izay fampitombona ny roplan'ny Air Madagascar zay ilaina koa zany isokatra koa mandra-piandry an'izay le problème atsika ane mila sokafana tanteraka koa zany le open sky io ny lanitra malagasy hoe aleo hititreto zany zay compagnie rehetrarehetra vonona hititreto fendefeny fanazavana makasika izay ankasitrany ianao Andriamatoa Serge Zafimahovany vahiny tato anatiny vavaon'ny kolo tamin'ity ala ity misaotra anao ary misaotra an'ireo technicienne sy mpiaino rehetra misaotra arak'izay dia tsy mitovy ny hevitra eo amin'ny ministry ny fitaterana Ranjatoela Roland sy ny filohan'ny filakevim-pitantana ny compagnie Madagascar Airlines teo aloha Rakotomanga Rina makasika ny fanarenana ny Air Madagascar efa mantonany maro ny orinasa noho ny sedra olana noho ny trosaka tsy maintsy nampidirana ny Madagascar Airlines hoy ny fanazavana nandritra ny fionana tamin'ireo mpiasa ny Air Madagascar androany no nitondrany ny ministra vahaolana anarenana indray ny Air Madagascar fity nokolona samy manana ny hevitra sy fomba fijery amin'ny anerenana ny kampany pitaterana anabakabaka malagasy ny filohan'ny filakevim-pitantanana Madagascar Airlines sy ministry ny fitanterana ho an'ny Rina Rakotomanga tsy maintsy niditra amin'ny redressement judiciaire ny Air Madagascar noho ny trosa be loatra izay tsy zakany orinasa intsony ity farany izay efa fepetra navoaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra etsakilan'izay namafisina fa nifisian'ny Madagascar Airlines izay fitambaran'ny Air Madagascar sy Tsaradi no vahaolana ahafahana manarina ny kampany pitaterana malagasy. Mifanohitra tanteraka amin'izay ankilany ny vahaolana tokony ho raisina araka ny nambaran'ny ministry ny fitaterana tsy tokony hatsangana ny Madagascar Airlines fa miompana amin'ny fandoavana ny trosan'ny Air Madagascar ny tokony tanterahana sy vahaolana. Namaly ny tenin'ny filohan'ny filakevim-pitantana ny kampany Madagascar Airlines ihany koa ny tenany. Za malala tena rentable ange ty compagnie ty fa goragora be mihitsy ny le fitondrana ary zay no mahatonga tena tezitra tsy mbola niresaka mihitsy ato amin'ny io tompony andraikitra ankehitriny io vehivavy io atakeny atraizatraiza za tsy hidina anambany tena miana ny asako anatsara sy ampandroso ny Air Madagascar ary hanao ny Air Madagascar au levier de développement économique ary en particulier tourisme. Azo ataony manarina ny Air Madagascar amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavan'ny ministra trano hojerena ny fifanarahana amin'ireo mpamatsy vola amin'ny fampihodonana ny Air Madagascar sy ny fanonerana n'ireo trosa raha ny fanazavan'ny ministra ny fitaterana trano. Hitanareo amin'izao fotoan'izao tsika tena sahirana satria be mihitsy n'le inona moa izy zao mpizahatany tonga aty amintsika tsy mazaka amin'izao fotsika miresaka zao atera roa ny fahatelo dia iainga miresaka amin'ny tompon'ireo atera ampon'ireo satria misy enina ny totaliny dia ireo zany ho amboarina ary niresaka amin'ireo tompon'ireo planireo fa ho aloha be dia be betsaka ny trosako ho alohantsika le trosa tsy afaka manofa reo planina vaovao afitsika raha tsy voalohanao ny trosanao satria fantatry ny olona
amin'ny alalan'ireo fanofanaroaplanindreo a fa tsy mitana ny teny nomentsika noho izany a sady mandrositsika amin'ny fampirarahana afahana mantohan'ireo troso ireo no koa ny fampiraraha amin'ny olona manana roaplanina hafa ampidirana roaplanina vaovao ary ny contrat ho ataontsika tsy contrat-na heri-taona fa contrat-na 3 volana azo atsaraina io zay le nazavaiko tamin'ny mpiasa rehetrarehetra tao a fa tena arenany Madagasikara dia miankina be dia be amin'ny fizahantany ankehitriny ny toerana rehetrarehetra zay tena mamay ny olona ho tsidiana ty amintsika dia ireo aire protégé sy réserve ireo misy 50 seranam-pianamanidina eto Madagasikara ary verina indray zany ery Madagasikara ilalao an'ireo destination rehetrarehetra ireo satria ireo no tena renantsika ary ny olona olona avy any ivelany a ireo ny toerana lehany dia mazava ho azy zany ary tena tonga dia za misaotra be dia be mihitsy ny filohan'ny République isy zany a ireo roaplanina roa zay zany ny etim-bohany zay afaka mitondra olona 20 satria iarahantsika malala fa ireo 50 aéroport ireo koa aéroport secondaire ireo ao anelanelan'ny 600 mètres sy 1000 mètres daholo ireo aéroport ireo tsy aivina maro ny trosa misy amin'ny air Madagasikara ankehitriny mitentina 20 tapitrisa dolara izany amin'izao fotoana ny 40 tapitrisa dolara dia trosan'ny fanjakana malagasy ny 20 tapitrisa dolara ny trosa amin'ny fanjakana frantsay ary ny 20 tapitrisa dolara farany no trosa amin'ireo mpamokatra ireo fitaovana manokana amin'ny fiaramanidina raha ny hitatreto misy endrika fihenjanandroa amin'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanan'i Madagascar Airlines sy ministry ny fitaterana nambarany Ridina Rakotomanga fa ny ministra amin'izao fotoana no fototry ny olana amin'ny orinasa Air Madagascar ka nitarika ny annexe B isakilan'izay nanambara ny ministry ny fitaterana fa manapotika ny Air Madagascar ny fametrahana ny Madagascar Airlines izay tetikasa amin'izao fotoana ao anatin'izay vaovao izay hatrany dia efa fantatry ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina nitetiky Rina Rakotomanga sy Mamy Rakotondraibe raha ny nambara ministra ny fitaterana tamin'ity androany raha ny fanazavany hatrany dia efa nisy ny fifampiresahan'ny ministra sy ny filoha Rajoelina ary nambarany tamin'izany ny fampitsarana ireo mpitantan'ireo fa voantso tonga eny amin'ny Beanko amin'ny alatsinainy maraina ho avy izao ny filohany Antiny Mirandoolona teo aloha no sady mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rive Rakotovao araky ny antso ataribia natao taminy tamin'ity androany ity resaka maro no antony fampiantsoana tahaka ny raharaha fanodikodinam-bola mpanjakana kolikoly fa nararao tapahefana sy ny maro hafa isy raha ny fanazavana ny valandresaka ho ataony ao arian'ny fiantsoana azy amin'ny alatsinainy 17 Jona ho avy izao fa ny resaka nohanana no entiny Rosia ho fitaovam-piadiana amparefa ny Ukraine sy ny firenena maro tahaka ny aty Afrika araka ny fanehoan-kevitra navoaka ny délégation ny vondrona Europiana eto Madagasikara manoloana io nandray fepetra momba ny fahampiana ara-tsakafo ny vondrona Europiana mianta randrianay vo nomeloany délégation-ny vondrona Europiana eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra tweet nataon'izy ireo ny fampiasan'ny Rusia ny anohanana ho fitaovam-piadiana. Hoentin'ny Rusia amparefo an'i Ukraine, ny aty Afrika, Moyen-Orient ary Azia ny anohanana io raha ny tweet navoakan'izy ireo hatrany. Manoloan'izay sy hoentina hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ateraka ny fanafian'ny Rusia ny Ukraine. Nanapa-kevitra ny anohana arabola amin'ireo voakasika izany ny vondrona Europeana. Tentina 2 miliary euro izany ho an'ny ao Sahel sy ny ao amin'ny faritra lac Tchad. 330 tapitrisa euro ho an'ny Afrika ary 520 tapitrisa euro ho an'ny avaratra Afrika. Ankoatra izay, manana fikasana metraka lalana ahafahana mamoaka ny vokatra sy famezivezeny izany eny amin'ny serana tsambo amin'ny mer Noire ukrainiana ihany koa ny vondrona Europeana mba ahafahana mitatitra ny sakafo. Antony, mahery ny 20 tapitrisa taona amin'izao fotoana izao ny céréales mikatso noho ny adiny Ukraine sy Rusia.
etsekilan'izay nanambara ny vondrona eoropeana fa anampy ireo mpiara-miominampoka aminy hanamafy ny sehatra ara-tsakafo sy ampitombo ny famokarana. Araka izany, andray anjara feno amin'ny efametrahana ny fampiana ara-tsakafo maneran-tany ny vondrona eoropeana. Na izany anefa dia namafisina izy ireo fa ny fiafarany adiny Rosia sy Ukraine ihany no tena vahaolana manoloana ny fahalanian'ny sakafo sy ny fitombon'ny vidin'izany. Raha ny fanazavana ity hatrany, tsy misy ifandraisan'ireo sazy eoropeana mety fikatsoan'ny seranatsambo izay miteraka tsy fahafahana manondrana ireo karazan-tsakafo samihafa ataka ny katsaka, menaka sy ny maro hafa. Isentokely ao anaty doka vetivetsika mahakasika ny toy ny fangatana ny fikonan-doha amin'ny pirenena io ihany koa ny koba ny talata ny volon'ondry santionany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Tes chaînes malgaches préférées, tes actualités, tes divertissements, tes musiques, tout sur ton smartphone, en direct ou même en différé. Maintenant c'est possible avec Telma TV, où tu veux, quand tu veux. Le futur est dans ta poche et tes chaînes préférées sur ton smartphone. Tape vite le dièse 100 étoile 6 dièse et inscris-toi sur Telma TV. Telma TV, ça fit Tsucha Malagas. C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Sous l'initiative des disciples d'Escoffier de Madagascar, venez découvrir la première édition du Salon Canela, le salon de la pâtisserie et de la boulangerie. Les professionnels du secteur pâtisserie-boulangerie seront présents. Fournisseurs de matières premières, fournisseurs de matériel, d'emballage, centres de formation, enseignes de la pâtisserie, boulangerie, glacerie. Venez également soutenir vos candidats pour la grande finale du premier championnat de Madagascar pâtisserie-boulangerie. Apprentis, indépendants, professionnels pâtisserie et professionnels boulangerie. Des animations et des démonstrations vous attendent. Rendez-vous du 17, 18, 19 juin 2022 au Novotel à l'Arbi. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Oro. Une efficacité longue durée. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque et le voit de... Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre 30 abonnements de 30 mois, une voiture ou un scooter chez Canal+. Tonga soa indray ato anatiny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity isantarantsika izany dia manamafy hatrany anatanterahana ny fikonan-doha amin'ny pirenena ny antoko mpanohitra amin'izao fotoana isany anizingizinany izy ireo ny tokony irosona amin'izay ny fanomanana ny fividianana ny taona 2024 nanamafy ankilany solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko mpanohina ny fitondrana fa tsy tokony isintsony ny fambolena korotana amin'izao akatoko ny famarana ny filoha ny fepito-piasan'izao. Maro ny teboka anaovany any tokony mivondrona anatin'ny fanoherana antsoavo indrindra ny fitondram-panjakana ny tokony hirosoana amin'ny fikaonan-doha-pirenena amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fitadiavam-bahaolana manoloana ny fitantanan-jahara-pirenena ankapobeny izay nandrasan'izy ireo manokana anatin'ny fikaonan-doha-pirenena ny fametrahana ny rindran-damy mamazava mahakasika ny fanomanana ny fividianana amin'ny taona 2024. Aizadiny fa zany seny zany tonga ny seny vaovao tokony ravana daholo zany rasa mandresa ndray manontolo tany fokotany rehetra tany amin'ny commune rehetra tany. Fa iza ny seny eo amin'ny district iny ihany ny mpiasan'ny district io ihany zany efa nanomboka tany amin'ny CNT
de ihany mbola mambo renseny de ino hoe mampanao recensement ny toerana de ino andazainy eo ny karaman'le olona miasa any le sefipokotany ake fa sefipokotany tsy voafidy fa nomena aingakainga hoe amboary de izay zany nydressenao le izy anamboarana tsy mety le izy fa zava-doza ary loza tena loza miandry an'le fianam-pirenena rehefa misy ny instabilité politika de manaraka ho azy ny zavatra rehetra zany ao anatin'izao karaha mbola zao no miziriziry tsy anao an'izay ny fiton'ny rahampanjakana dia tena anatin'ny antsana isika ary isy ny atao hoe fipoahana ara-sosialy satria ny vahoaka zao efa tena hoe ao anatin'ny aisina daholy ao anatin'ny fahasaranana daholy ao anatin'ny fitatainana jereotsika nge akoatry ny vidim-piainana zay miakatra tsy zaka ny vahoaka ny fahefamivita ambany ny asa maritra tsy misy eo indray zao ty fitatainana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ity raha ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka mpanohina ny fitondranana nkilany tsy tokony laharam-pahamehina intsony ny fambolena korontana isatsokajiny anatin'izao fotoana marana ny filohan'ny repoblika ny fempitom-piasana izao lafy ny zavatra maro ihany koa noho ny tarika ny fahasahirana ny firenena ankehitriny raha ny fanazavana angamba raha jereko ny ao anatin'ny senisy ny ACC olona neutre fa zareo ne mana satria matahotra hiatrika ny fifidianany dia mbola averiko ihany na hoe aza mitatatata be fahatany ohatran'izao fa raha tsika mahita fa firenena zay latsaka taka ankaterena hoe Madagasikara ka aza mampitavy any ivelany amin'ny firenena matanjaka ny fiainana amin'ny firenena matanjaka no ampitahanao eto Madagasikara fa mampianary ny vahoaka fa aza entinao amin'ny lafiny zay fanakorontanana zany ny eto Madagasikara fa leony zany fanakorontanana zany tsika fa aentany ny olona andeha hamokatra entany ny olona anabe entany ny olona anao zavatra tsara fa tsy entany amin'ny zavatra ratsy foana ny ty firenentsika ty fa lasa ohatrany hoe enao mahita tombontsoa kely ery no mitondra ny vahoaka manakorontana ka tsy mety zany zavatra zany aloha za aloha de tena tsindriko manokana fa endrasy ny fifidianana fa vonina hiatrika fifidianana ny rehetrarehetra ankoatra ny avy amin'ny antoko-panohitra isany nanamafy ny tokony hanatanterahana ny fikaonandoha-pirenena indrindra mahakasika ny fanomanana ny fifidianana ihany koa ny vondrona eoropeanina Iazo ny talata ny volon'ondry sy ny koba mampalaza azy indray isika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Niakatra voroeny amin'izao fotoana ny vidiny farany ambany amin'ny koba amidy ao amin'ny tsena ny talata ny volon'ondry ireo mpivarotra. Anton'izany ny fiakaran'ny vidin-dreo akora fototra toy ny voanjo sy ny siramamy ilaina amin'ny fanamboarana ny koba. Abraham Randriamanana. 720 kilometatra miala ny eto an-drenivohitra no misy ny komina ambanivohitra talata ny volon'ondry. Isan'ny mampiavaka sy ahafantaran'ny maro ity komina ity ny fisian'ny tsenan'ny koba sy ny sosisy. Nanomboka ny volana martsa lasa teo, nahitana fiakarany ny vidin'ny farany ambany amin'ny koba ao amin'ny tsenan'ny talata ny volon'ondry raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Raha toka R10 ny vidin'ny farany ambany teo aloha, niova ho R10 izany ankehitriny. Ny fiakaran'ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro sy ny akora fototra no anton'izany raha ny fanazavana. Niakatra be vidina koba satria niakatra be ny siramamy zao. Siramamy miakatra dia ny voanjo koa miakatra. Lasa miasa 7 alina ary zao ny langilava ray amin'izao misy 7 alina ndray, misy 9 alina. Misy taloha zao dia 10 alina dia 4 alina. Taloha fa amin'izao izy efa 9 alina. Le vidin'entana miakatra mihitsy mahatonga izy miova ho amin'ny vidiny. Tsisy niova zany ny momba le koba, tsisy niova daholo ny ao anatiny na voanjo na siramamy. Fa ny vidiny fotsiny somary novaina kely. Ireo mpandalo amin'ny lalam-pirenena fahatelo miazo nanjozoro be sy ireo mpitsangatsangana amin'ny ankapobeny no isan'ny mpanjifa ny koba sy ny sosisy ao talatany volon'ondry. 10 taona ankehitriny ny varotany solofony koba tetỳ an-toerana. Malafo koba iray lava manodidina ny 2 hatramin'ny 5 anatin'ny ray andro ny tena nandritra izany. Tsy niova ny kalitaon'ny koba na eo aza ny fiakaran'ny vidin'ny akora fototra raha ny nambarany. Sao zao teo 1000 ariary, 2,000. Ty sady koba ngeza be velarana be, dia telo amin'ny 2,000 ny 5,000 ariary, 5,000. Tena mavelona fanaovana koba tompoko. Mifanjifan'ny olona rehefa mba teneny izy 2,000 mahazo koba dia misy ary le olona tezitra nefa zay tsy afa manoatra zay ne tsy mahavita vola fa miteny ny vidiny fotsiny zay. Le siramamy ambily zao efa tsy dia misy tsony fa siramamy namakindray zao ny ampiasainy. Le izy zany misy fiatsaikany amin'ny tsena satria miakatra be le maso-karena dia misy ary manovanova kalitao mihitsy amin'le izy. Farany atsika manokana zany aloha le kalitao tsy miova satria efa zay mahazatra an'le client kolintsy. Le mba hidinan'le PPN zany mba hitarainana efa tena miakatra be le siramamy sy voanjo dia zao zay mahavita sisa manao. Voakasika ny fiatraikan'ny fiakaran'ny vidin'ny entana ihany koa ankehitriny ny tsenan'ny sosisy ao talatany volon'ondry. Tsy mandeha amin'ny kilao ny sosisy fa mandeha amin'ny ladina. Ohatra toy zao ohatra hoe 7,000 ariary.
7 taloha izao 5000 5 ndray zay ihany zao manamboatra anazy aloha am'izao le ovy fa le hena komandinany amin'ny varokena miakatra be na ny vidina ovy zao na ny tsinakena koa zao miakatra be am'izao dia tsy maintsy novaina kely ny vidiny taloha ny tsinakena azo ohatra hoe 2 alina na ohatr'izany fa zao efa 3 alina efa 3 alina ka na tsinakena ray am'izao. Manao antsoavo ny tompony ndraikitra amin'ny fijerena vahaolana manoloana ny fidangan'ny vidin'ny PPN araka izany ireo mpivarotra koba sosisy ao amin'ny tsenany Talata Volonondry eo anatrehany faty-antoka mianjady amin'izy ireo. Fa feno heritona amin'izao fotoana ny boky kolokitra natao ho fanabeazana sy ho fanintanana manoloana ny ady atao amin'ny fampariahany fako plastika tontosan-droany tetsy amin'ny kianjana Alarobia araka izany fifaninanana ara-panatanjahantena kolokitra izay nandraisan'ireo mpianatra avy amin'ireo EPP teto Andrenivohitra Anjara tanjona amin'izany ny fametrahana firaisan-kina sy ho famporisihana ny rehetra manoloana ny fimpariahany fako hoy ny fanazavana. Notanterahina androany tetsy amin'ny kianjana Alarobia ny fifaninanana ara-panatanjahantena baolina kitra mitondra ny anarana hoe kolokitra. Ifanandrinana ireo mpianatra avy amin'ireo EPP eto Andrenivohitra. Hetsika ara-panatanjahantena izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny herintaona nisian'ny boky kolokitra natao ho an'ny fanentanana ho fisorohana ny fimpariahany fako plastika. Misy 400 ireo ankizy nandray anjara nandritra izany izay nizara ho ekipa 12. Ny hetsika karakarany androany dia tournoi inter EPP iarahana amin'ny Zapa eto amin'ny Antananarivo renivohitra sy ny Cisco izay nikarakarain'ny kolokitra miaraka amin'ny direction des sports ny commune urbaine Antananarivo. Ny mampiavaka anazy dia ilalao miaraka amin'ny baolina kolokitra iry zareo izay baolina namboariny ihany amin'ny alalan'ireo fako plastika izay efa nangoniny nandritra ny andro vitsivitsy tany ampianarana sy tany hatrany. Dia ilay izy moa zany match de sensibilisation ilazaina azy tena fohy dia fohy satria tsy ilay tena ao an-tsaina zany eo ilay fifaninanana fa ilay hoe voakolokolo ny sain'ilay ankizy ao anatin'izay zavatra izay. Ady amin'ny fiparitahan'ny plastika moa zany miaraka amin'ilay targetranay hoe aza-paritaka ny plastika fa hanamboarana kolokitra dia madio ny tanànantsika. Ao anatin'izany targetra zany dia mampirisika ny ankizy sy ny satokantrano tsy hanaparitaka azy hanamboatra an'ilay baolina kolokitra sady ampirahinan'ny ankizy amin'ny alalan'ny filalaovana baolina kitra moa zany. Manampy amin'ny fampahafantarana sy ny fampianarana eny anivon'ny fiarahamonina mikasika ny voka-draza teraka ny fako plastika ny hetsika kolokitra raha ny fanazavana. Miara-miasa amin'ny fanatanterahana izany avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ireo arina plastika ireo izay fantatritsika fa naika beazana rehefa tsipitsipy sy aririna eny an-dalan'be eny sy any am'virosantsika dia manetsina ny lakan-drano manetsina an'ireo toerana rehetra ka mahatonga an'ilay tondra-drano mampiakatra andrano rehefa tonga ilay ny fahavaratra dia ny fikajiana tontolo iainana zany no tena atao anatin'ny eritreritro ankizy ireo ahafahany mampita izany eny anivon'ny fiarahamonina sy ny misy amintsika. Ho tanterahina ny 7 volana Jolay ho avy izao eny amin'ny kianjana Alarobia lalao famaranana ny fifaninanana ara-panatanjahantena kolokitra eto Andrenivohitra raha nambaran'ny tompona andraikitra. Fanroso tamin'ny fandoran'ireo zava-mahadomelona 7 gony sarona tao amin'ny seranatsambo ny Toamasina ny volana Novambra lasa teo ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana lehilahy iray no nahiditra amponja vonjomaika manoloany ty raharaha raha toka mitony asa fikarohan'ireo voaroroy avokolo Toamasina. Akora fototra fanamboarana zava-mahadomelona toy ny cocaïne sarona tao amin'ny seranatsambo ny Toamasina ny 12 volana Novambra 2022 lasa teo ireto hita amin'ny sary ireto. Ny ala avy tany Amerika Latine ireto entana ireto izay aondrana ho any Europe izao ny azo any Madagasikara izao. Siramamy fotsy no voalaza an'ireo tompony ao anatin'ny taratasy niaraka tamin'ireo entana ireo. Ny tompon'ny entana izay sokajiana ho isan'ireo tambajotra mpanaparitaka ireo karazana zava-mahadomelona maneran-tany. Nafenina sy nafangaro tao anatina gony-tsiramamy miisa 12 ireto zava-mahadomelona ireto mba tsy ho hitany ny teo anivon'ny faditseranana malagasy. Ny fofona nivoaka izay niavaka tanteraka tamin'ireo fofon-tsiramamy no nahafahana namantatra ny fisiny ireto zava-mahadomelona ireto tao anaty container. Karesabe izy io anatin'ny volana maromaro tato satria misy miteny hoe efa tsy aotsony le izy. Sasa miteny hoe mbola ao fa farinina no sisa. Dia nafarana mihitsy moa zareo manam-pahaizana zany zareo brigade mobile de surveillance amin'ny douane vao tonga androany miaraka amin'ny fitaovana fitilinana azy io miaraka amin'ny alika mitsongodia ny rahantsika nahita izy teo fa mbola tsy niova intact araka le description natao tamin'ny selage dia ho tanterahana androany zany izy io hodorana eto amin'ny toerana fandorana azy ary raha ny angom-baovao tsy tokony ho etaty Madagasikara io zavatra io
fa ohatrany hoe par accident natongavany teto marina fa azahoana cocaïne io zavatra io zany hoe ny 1 gramme amin'io le dorantsika io zany a dia atafavoahana 10 gramme dika zany fa manimba ny zanatsika manimba ny firenena zany zavatra zany a dia tsy maintsy niraisina ny fepetra araka ny toromarika ny ministera roatonta zany. Ity no fatra betsaka indrindra tamin'ireo zava-mahadomelona sarona teto Madagasikara hatramin'izay. Tafiditra indrindra ao anatin'ny ady amin'ny famogorana ny zava-mahadomelona izao etsika izao raha ny fanazavana hatrany. Araka ny tsy niresaka andresara teo zany dia transit ny teto amintsika eto plaque tournante fotsiny fa tokony iondrana amin'ny toeran-kafa izy io ary sorany ato amin'ny parquet satria reo nanome ny toromarika sy ny instruction rehetrarehetra hatramin'ny fanomboany ka hatramin'ny farany ary nahatonga an'io hoe taratara ny fandorana azy dia noho izay hoe misy fandraisany amin'ny resaka raha mpitsarana izy io ary tsy nisy sanatrian'izany ny fikirakirana io na hoe fanaovana détournement na objet saisi na resaka vente illicite zany hoe toerana niazonana pour sa sécurité ny aminay fa ny tribunal moa zany efa saisi an'ilay affaire depuis 8 mois ady amin'ny tsy fiparitana zava-mahadomelona hitantsika angambany amin'izao fa le enlèvement dia mifandray amin'ny resaka drogue dolo izy dia andraisina ny fepetra. Teratany malagasy maro no fantatra fa voaroiroy amin'ity raharaha ity izay everina fa mifandray tendro amin'ireo tambajotra papiely ireo zava-mahadomelona maneran-tany misy ny mbola karohana hatramin'izao izay efa namoahana taratasy fikarohana lehilahy iray kosa no efa nahiditra amponja vonjomaika miandry ny fotoam-pitsarana. Lafomba vao hafa kosa indray dia notanterana androany ny dingana faharoa ny championnat de Madagascar amin'ny taranja rallye virtuel izay karakarain'ny MVRC iara-miasa amin'ny Cool TV amin'ny alalan'ny JV News. Ankoatr'izay nisy ihany koa androany ny JV News Cause Madagame Tournament izay karakarain'ny Cool TV sy ny Orange Madagascar ary ny tsenanao tanjon'ireo lalao ireo ny ampiroboroboana ny e-sport eto Madagascar ary izy tomana ny tanora ivelatra amin'izay mianta randrianay. Tetutsia tanantutsen androany deuxième manche ny championnat de Madagascar amin'ny taranja rallye virtuel karakarain'ny MVRC iara-miasa amin'ny Cool TV misy 7 ireo nandray anjara tamin'ny lalao androany. Ny manche officielle izy efa solegy Fédération de Madagascar dia ny principalisme dia toy mitovy amin'ny rallye réel fotsiny sauf que ny izy ny simulation simulateur ARPR le izy. Dia ny analysme zany zay juisan'ny quelques contestes satria ny sponsor officiel anay ny mampiavaka an'ity deuxième manche ity angamany nisy ny spécial atlantis somary sarotsarotra kokoa satria misy spécial ana 34 km lava be izay verenany indroa dia io angamany première fois hatranisy rallye virtuel eto Madagascar nisy an'io ary expérience afavao mihitsy izy man'ny pilote satria mitovy ity zany ohatran'ny anteneniko teo tena mitovy amin'ny tena izy mihitsy 34 km zany lava ihany sady misy hoanina tsara ihany koa. Ankoatran'ny taranja rallye virtuel nisy ihany koa androany tournoi JV News Cross Madagame izay nitotosaina teto amin'ny Cool TV. Izy ity moa zany dia tournoi natokana ho an'ny console Nintendo Switch ihany moa zany dia amin'ny ilay lalao Mario Kart 8 Deluxe dia Super Smash Bros Ultimate. Ny communauté Nintendo Switch mbola tsy dia mahazo vana moa zany eto amintsika ny amin'ny resaka sport électronique amin'izao dia izay moa zany tanjona natonga ny mpikarakara nametraka azy ity zany dia zana zany manomboka zao misy foana amin'izay ny tournoi amin'ny console io zany mba amin'izay mantsy masahana plateforme BTB ny tournoi atao mazava azy mbola dans le cadre ny Cyber Game Contest foana hatrany moa zany saison 2022 ny anaovana azy ity. Tanjona moa zany tanjom-pisy le saison moa zany dia mba sitomana ny sain'ny tanora zany tsy rona be loatra any amin'ny resaka délinquance any amin'ny resaka fidorohana zava-mahadomelana fisotroana toaka ohatra izay foana ny tanjona satria reo foana no inona moa izy no atao hoe la cible ny na hoe cible ny Cool TV sy ny Orange dia ny tsenanao électronique ao anatin'ilay saison ny e-sport. Nanamafy ny mpikarakara fa hitoetra ny hetsika sy lalao totosaina ahafahana mampiroborobo ny e-sport eto Madagasikara izay.
Tontolony fanatanjahantena kosa indray ny sarakady sala rainoray ny Bareany Madagasikara latsaky ny 13 taona raha ny fanandrina tamin'ny ekipa pirenena Mauritiana latsaky ny 13 taona ihany koa lalao faharoa tafiditra anatin'ny fanomanana ny fifanitsanana ho an'ny CAN U23 izay natao tetsy amin'ny kianja Bare Mahamasina tamin'ny ity androany ity indao arahana ny sombon'izay. Fanandray anjara nandritra ny fionam-be mampiaty izay no tanterahana atao amin'ny faritra Vakinakaratra ny tetika Samiary izay tetika samitsino sy manampy ireo olona manana fahasembanana nisy fizarana mari-pahaizana ho andro nahavita ny fiofanana arak'asa nandritra izay fionam-be izay kolo Antsirabe. Totosa teto amin'ny faritra Vakinakaratra nandritra ny 3 andro ary ny farana ny Sabotsy faraka amby 10 volana Jona 2024 ny fionam-be ny fanitso spam mampiaty izay mikarakarainy fiangonana Luterana Malagasy sy ny synode apartany Avaratry Mani. Nandray anjara tamin'izany fionam-be izany tetika Samiary izay anisan'ireo tetikasa manampy sy mitsinjo ireo olona manana fahasembanana eto Vakinakaratra ary koa manome fanofanana arak'asa azy ireo mba hiditra bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny asa. Nisy arak'izany ny fizarana mari-pahaizana ho andreo izay nahavita ny fiofanana ho amin'ny fiompiana kisoa sy ny fiompiana koa. Aorian'ny fiofanana dia manan-kera ary afaka hitadiavan'ireo olona manana fahasembanana asa avetrany ny mari-pahaizana izay ananany raha nanambarany tompona ndraiky. Mariako eto fa io tetika Samiary io zany dia miara-miasa amin'ny ihany koa amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Ny dikany hoe ireo sertifika izay nozaraina dia sertifika manan-kery hitadiavana asa satria nahazo alalana avy amin'ny ministera PIA izany fa tsy hoe sertifika zaraina fa ohatrany vita ny fiofanana dia zaraina. Fohy aloha ny fiofanana atao. Misy ireo fiofanana any anaty sekoly, misy ireo fiofanana ataona hoe fohy ezaka. Iry zareo izay nanao ireo fiofanana zaraina sertifika teo dia teo amin'ny 10 andro 10 andro teo zany tiako mahasiriana ety mahafehy tsara ny zavatra anofanana anazy zany matoa nomena ny sertifika. Ny tetika Samiary no miandraikitra tanteraka ny fitadiavana asa ho an'ireo olona manana fahasembanana. Maro ireo lalam-piofanana izay omeny tetika asa ary misy ny fanaraha-maso azy ireo rehefa tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Misy olona manana fahasembanana zany mitady asa dia anjarana koa no mitady ireo orinasa izay mety afaka ampiasa azy. Any amin'ireo orinasa ireo rehefa tafiditra miasa izy dia misy olona manokana avy eo amin'ny orinasa izay ampandreketina azy manokana na amin'ny coaching zany manao coaching azy mba tsy hahatonga hoe hisy fanirikiliana na fanambakana na dia mba hatamana koa ny olona manana fahasembanana. Ny faharoa dia amin'ireo le manana fahasembanana izay anao asa tena dia misy indray zany manao ny incubateur no itsony azy izany hoe manara-maso le tetikasan'le olona mandra-pahatonga any amin'ny fanatotosana azy. Arak'izany dia olona manana fahasembanana 17 no efa tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao tamin'ny alalan'ny tetika Samiary.
Fananolotra lela vola maherin'ny telo ety sy valo tapitrisa ariary ho an'ny commune Ambonivohitra mananjary ny association 317 dia sport active tamin'ny alalan'ireo solitenany ao mananjary ny marainany zoma folo jona 2022 teo hoentina hanampiana ny commune hanatsarana sy kojakojana ny kianja fahaleovan-tena sy ny podium ao amin'izay kianja izao izy fanampiana araboly zao zava-dehibe araky ny nambarany be ny tanàna any an-toerana ny fanohanana tahaka izao afahana miroso amin'ny fampandrosoana ny commune. Fa ampiasa araky ny tokony ho izy ary mifanaraka amin'ny antony nantorana ny vola iny dia ny fahavitan'ny podium eo amin'ny kianja fahaleovan-tena sy ny fanasarana an'izany kianja zany. Ka dia ampafantatra ihany koa ho an'izay fikambanana mpanao asa soa zay amin'ny asa rehefa vita. Tsara marina moa fa tsy voasambana amin'izao ny asa fanasoavana sy ny asa sosialy natao ity fikambanana ity sy tanisa afa-sy ny fanampiana ara-sakafo amin'ny fiahinany mahaola ny fiainany andavanandro natao ho an'ny mponina ny mananjary nandritrandreny fotosarotra reny. Ka dia ansoavy ny atao ho antsika rehetra sy ho an'izay sara sitrapoa sy malala-tanana. Ny teny tikotra manaitra fa ny atao mahatarika ka izao ataon'ny 317 dia sportive zao dia ho fankahatahaka tsara ho antsika kamoana hatrany ny commune Ambonivohitra ny mananjary. Dia izay ihany koa no entintsika miampita maresaka iraisan'ny pirenena vonona nampy an'i Ukraine mahana ny sakana ao amin'ny seranantsambo ny 2 décembre izao fotoana ny firenena frantsay raha nambarana izy ireo. Antapitrisany taonina ny varim-bazaha voageja anatin'ity seranantsambo ity hatramin'ny siniady any an-toerana izay anisany miteraka ny fiakaran'ny vidin'ny varim-bazaha eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena indrindra aty amin'ny faritry Afrika. Mitoy ny fifandonana eo amin'ny tafika Ukrainiana sy ny tafika Rosiana ao Severodonetsk ao Donbass ankehitriny. Manao ny ezaka amin'ny fanoherana ireo miaramila Rosiana ireo tanàna samihafa any Ukraina toy ny ao amin'ny faritry Kherson, eo koa ny ao Mykolaev. Ankoatra izay, tsy maharaka ny tahiry ara-tsakafo sy ny fitaovam-piadiana ho an'ireo miaramila Ukrainiana raha ny fampitam-baovao. Andrasana treto ny fanampiana avy amin'ireo firenena Eoropeana sy Etazonia raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Ireo toerana fitehirizana solika sy fitaovam-piadiana no isan'ny kendren'ny tafika Rosiana amin'ny fanafihana tanterahan'izy ireo. Itsy ankilany, anampy amin'ny famanany sakana na ny blocus eo amin'ny seranantsambony 2 décembre firenena frantsay raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Tanjona amin'izany ny famerenana ny fampiasana ity seranantsambo ity ho famana ny oran'ny fiakaran'ny vidin'ny varim-bazaha eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena izay miatraka amin'ny vandana aty Afrika. Dia izay ihany koa no nentina namanana ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahako ianao narak' izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampalalam-baovao manome fotoananao raha mipitso amin'ny ora mahazatra ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafy indray veloma tompoko. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.